Tonga amin'ny ora fanarahanao ny Fandaharana Ambarao eto amin'ny onjam-peo ny Alliance92 vahiny ny Fandaharana ny tale ny Transparency Internationale Initiative Madagascar aty izany fandremato Fanohiza Claude miarabanao tompoko. Miarabanao Priska dia miaraba ny mpiaino ihany koa tompoko. Raha mitenitsika hoe Transparency Internationale Initiative Madagascar dia vokatra zay. Vokatra avy any velany foana nyreo hoe raha eo amin'ny lafy ny firenena rehetrarehetra dia zao ny lahara amin'ny Madagascar. Tena zay ve ilay tokony andraisana azy? Raha ady amin'ny kolokolo ny resantsika manja. Ny ady amin'ny kolokolo amin'ny anaran'ny Transparency Internationale zay moa zany dia coalition maneran-tany zay. Ny vokatra zay avoakan'ny Transparency Internationale dia tsy zay avy eto Madagascar no namoaka anazy ary tsy Transparency Internationale ihany koa no namoaka anazy fa misy an'ireo données zay karoy ny Transparency Internationale isaky ny firenena tsirairay zay miara-miasa amin'ilay firenena ohatra zao eto Madagascar miara-miasa antsika amin'ny Banque mondiale zay mandray anjara mavesatra amin'ny fampandrosoana économique, politique, sociale miara-miasa antsika amin'ireny atao hoe Banque africaine de développement sensisa reny zany no mamoaka ny score ireny score reny no atambatra amoahana le score ho an'ny firenena anankiray zay ohatra ny eto Madagascar dia 570 ny classement antsika amin'ny firenena 770 tamin'ny taona 1940 zay marina fa very toerana 2020 zany tsika tao anatin'ny roa taona 510 sy 1940. Anisan'ny zavatra tsy hoe zavatra moa zany fa anisan'ireo fototra amin'ny fampandrosoana na firenena anankiray izay sahaninareo dia ny resaka tany fananantany eo koa ny arena voajanahary ananan'ilay firenena ny fahaiza mitantana ihany koa izy amin'ireo efatra reo raha ohatra hoe raha raisantsika satria eo koa ny resabolany mpanjakana izy amin'ireo efatra reo no tena malatsaka ny Madagascar amin'ny firenena raha resaka hoe tena hoe kolokolo ny resahana. Amin'ny resaka fitaovana aloha zany ankoatran'ilay hoe fijerena zay perception ny olona tsotra zany mikasika an'izay resaka kolokolo zay dia manana koa zay n'ilay hoe baromètre mondial de la corruption. Io fitaovana faharoa io zany no ahafahana miteny hoe secteur public ny resaka ao anatin'ny firenena anankiray ny tena misy kolokolo be indrindra. Ho an'ny Madagascar tsy ampy ilay source de données. Raha mijery ny indice de perception sur la corruption manko tsika dia farafahakeliny zany source de données anakenina zany hoe organisation internationale anakenina no manome ny score reny no atambatra zay vao azo considérena ilay firenena zany anaovana an'izay fanadiadiana zay. Ho an'ny kahan'ny Madagascar amin'ilay baromètre mondial de la corruption io dia tsy tafiditra atsika satria mety tsy ampy angamba zany le score na avoakan'ireo organisation internationale. Raha miasa zay amin'ireo sehatra anakefatra voalazanao teo tsy midika hoe ireo no tena misy kolokolo indrindra fa ireo nefa raha ohatra ka miresaka amin'ireo vahoaka tsotra na olo-tsotra mampiasa n'ilay service ao anatin'ireo sehatra anakefatra ireo dia azo resahana ihany hoe misy kolokolo ao anatiny. Zay koa tsy midika hoe ireo no tena be kolokolo fa ny Transparency Internationale Initiative Madagascar zany dia tsy voandroany no niasa tamin'ireo sehatra anakefatra ireo fa efa taona vitsivitsy no niasanay amin'io resaka fananantany ny resaka arena voajanahary ny fitantanana ifotony sy ny fikirakirana ny volam-panjakana. Fa nisy fotoanareo roso kokoa tany amin'ny fanampiana ny vahoaka tamin'ilay resaka fananantany tamin'ny alalan'ilay kazaka raha tsy diso fa nitondra inona moa izy iny zany zao dia aiza ho aiza? Ny kazaka moa zany ny tena heviny dia hoe centre ohatrany hoe centre d'écoute et de doléance ilay izy zany hoe tamin'ireny fotoana reny nanomboka nametraka ny atao hoe standard de service ny bianco fa amin'izy vao manomboka zay zany dia somary mbola tsy culture antsika malagasy ny andeha hitory olona dia niezaka zany nieritreritra ny initiative Madagascar hoe transparency hoe ahoana ny atao mba hanakaikezana kokoa an'ireny vahoaka satria ny akamaroany vahoaka tsotra tena tsotra no manana olana amin'ny resaka fananantany dia zay nahatonga ny Transparency Internationale zany naka ny initiative iny mba ahafahana manakaiky kokoa an'ilay vahoaka zany dia hoe ahoana ny toyiny amin'izao ny anay mijanona
eo am'izay le resaka hoe centre d'écoute et de doléance zay a zany hoe tonga le olona de mieno a de miconseille anazy zao zany tokony ataonao par rapport am'ty kanao ty satria misy juriste miresaka am'le olona zay manana olona ankehitriny zany zay a reny a no nahatonga ny transparency internationale ny fidy ny resaka fananatany io zany ho sehatra anankiray iasanay anisan'ny sehatra anankiray iasanay am'izao fotoana zao zany zay a de miasa amina commune anankiray zay ataonay pilote ary misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny direction générale des services fonciers manao an'le atao hoe recensement parcellaire zay de mampiasa fitaovana avolenta zany hoe technologie de pointe no ampiasanay zany a afahana manao an'izay resaka recensement parcellaire ny processus rehetrarehetra amoahana le plan local d'occupation foncière any Abelobako io toerana io a ary miara-miasa akaiky zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana am'izay fampiasana n'izay technologie de haut niveau zay a de ho hitantsika eo moa zany vokany fa ny zavatra azo resahana dia misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zay amin'io projet pilote io a izay ho aparitaka manerina ny Madagascar raha rehefa hita fa tsara ny vokatra avoakan'izay fampiasana fitaovana avolenta zay a marina fa io teknolojia io a de nampiasana tany amin'ny firenena any Afrika ohatrany any tany Ouganda de testena koa zany eto amitsika de hitantsika eo ahoana ny fomba anaparitana anazy eto Madagascar mba hampisan'izay tena hoe efficacité sy ampienana ny resaka kolikoly amin'ny resaka accès amin'ny fananatany zay. Nefa ny re ihany hatram'izao hoe mitoy ihany le fimenimenoman'olona amin'ity resaka fananatany ity na mpianakavy ary moa miady mihitsy amin'ny resatany io fa misy ihany koa ny ezaka zany ataony fitondrana fa maharaka velo satria efa lalipaka ihany koa le izy ny asanay moa zany zay le nyresako teo hoe zay tsy mifaly fotsiny andeha anenjika zany fa manao an'le asa mihitsy zay a manadiady zay mijerany fotony hoe inona marina moa ny tena marary am'le izy a mbola eo anatin'ny fanaovana an'izay projet pilote zay tetikasa pilote de hitantsika eo a ny tena belobaka io resantsika io a ho hitantsika eo ny vokany a ny azo resana aloha hatreto a satria misy an'izay fidinana ifotony zay ataon'ireo ao amin'ny fitondrana zany miasa amin'ny resaka fananatany de mahita zareo fa tsara ilay tetikasa satria sady malakilaky ny azahoana ireny statut na terrain isan-karazany reny a mo koa fiable les données ary zany tonga ve de mivoaka le certificat an'le olona zany any procédure ihany tsy hoe tonga de mivoaka le izy fa raha ohatra antsika zany mampiasa GPS tsotra maka an'le coordonnées XY am'le tany cliquer iny de fa mandany fotoana etc le izy mitsangana fotsiny ianao am'le coordonnées de mandeha automatique de mitsofoka any anatina tablette le izy de iny no manao interprétation sy analyse an'le données de mivoaka le izy zay vao mandeha am'izay le processus rehetrarehetra makany amin'ny amoahana amin'ny certificat na titre foncier zany hoe tokony milazakazaka ihany nareo fa keza be le Madagascar ry mitaky an'io daholo zany aloha ny olona raha fazahoako azy aloha hitantsika eo le izy fa ny azo resana aloha hatreto mandeha le processus mahafapo le test zany ny atahorana fotsiny le koan'le izy no mety ho barrière angamba rehefa any arina satria raha resaka image orthophoto fotsiny zao iny zao anisan'ny tamin'ny fotoana niara-ny asantsika tamin'le projet tao hoe MCA zay nanao ny plan local d'occupation foncière ny tany rehetrarehetra teto Madagascar ny externaliser le processus de rehefa c'est qui dit externalisation de manao appel amina cabinet privé etc de nefa ianao rehefa resaka fananatany eto Madagascar betsaka ny plan de repérage zay efa rovitrovotra etc donc mila fotoana be anambarana an'izy reny de reny zany no anisan'ny hoe nahatonga an'le données tamin'izany fotoana zany angamba zay napisa empiètement zany tao anatin'le processus de reny zany no hitandremana amin'ity tetikasa pilote zay ataon'ny belobaka ty ahoana ny fomba atao zany mba ho voaja tsara ny reny plan de repérage tatatataka reny ny etc avy any amin'ny fananantanitsika de ny arenany firenena koa hidiranareo ihany ao anatin'le hoe manampy ny olona manahitra ny androm-panjakana manahirana ve izy io raha isehatra raha io ny resahana satria re antsika ihany mivoaka daholo ny arem-pirenena ny firenena tena mampanahirana le izy satria
raha ohatra zao tsika hoe resaka ny volamena ohatra raha ny chiffre avoaka n'ireo banky any ivelany makaty amintsika dia mahagaga satria tsy mifanaraka amin'ny chiffre avoakantsika eto Madagascar ny volamena voarainy ihany zany hoe ny fomba fiasantsika eto Madagascar zany no mila amafisina mba ahafahana mirepertorier ny circuit ny arenantsika reny zany sy ny mievalue ohatrina ny tena valeur ny are-pirenena mivoaka eto Madagascar tokony tsy hisy tsony zany hoe ny ireo firenena na reo orinasa na reo banky any ivelany no manome chiffre atsika hoe zao ny volume na flux amina arena anankiray fa tokony tsika mihitsy no mianticiper an'izay zavatra zay fa tsy hoe miandro foana chiffre mivoaka avy any ivelany zay vao afaka mamoaka chiffre atsika eto Madagascar. Agnamotsika tsy manana rafitra manokana misahana an'izany? Manana rafitra atsika fa marefo satria mety eo amin'ny lafiny ara-pitaovana, eo amin'ny lafiny ara-olona na les structures ihany koa mila mafisina mba ahafahana zany maîtriser an'izay flux na ressources naturelles entre Madagascar sy izay firenena miara-miasa amin'izay. Tsy normal ihany ve avy any amin'ny banky ohatra banky any ivelany miteny izy hoe zao ny volamena avy any aminareo tonga aty aminay tsy zay ve le transparence? Zay le transparence fa tsy tokony izy no iteny amintsika fa tsika no tokony manana chiffre atsika satria zay le mahatonga an'le olana tsy fantatra tsony zany izy miaro ny azy hoe manao milamina izy ara-dalàna izy izahay manao enquête rehefa mandeha ny analysenay dia fantatray hoe raha mamoaka atsika ataontsika hoe 20 kilos par an ny avoaka atsika eto Madagascar izy miteny mihoatra an'izay dia tsika ny tokony eritreritra koa tsika zany tokony eritreritra ary zay any maha intéressant ny fisina société civile ohatra anay mba ahafahany fanjakana ihany koa zany mijery ny fomba hanatsarana any structure eto Madagascar sy ny fomba fiasa mba tsy hisiny zay tsony manara-maso ve nareo ohatra hoe rentsika zao hoe tratra atao amin'ny seram-piaramanidiny vato volamena zaokilao efa pikarohana izy ny tena tompony aiza ho aiza nareo latin'ireny fanara-maso an'ireny reny zao azo resany hoe vokatry ny interpellation na dénonciation zay ataonay hoe tokony ho jerena ny sehatra ohatran'izao dia misy vokany efa vokatra ny reny talohany tsy dia nisy an'ireny zao izy efa misy reny zany efa azo resana hoe vokatra ataon'ny société civile tsy izahay irery fa betsaka ny société civile ohatra zao mialatsiny manona ny anarany ny alliance voargasy miasa mafy izy amin'ny fanondranana antsokosoko ny resaka sokatra reny zavatra reny misy effet amina fanondranana are-pirenena hafa raha tsy resaka zany ny volamena ny safira etc etc ho anay transparence internationale manokana na andritra ny enim-bolana dia nanao fanadiadiana mikasika ny niveau de transparence sy niveau de corruption amin'ny resaka volamena sy safira ary natolotra ny fitondram-panjakana ny vokatry ny fanadiadiana zay ataonay dia ahoana izy zareo sarotra angamba ny teny azy eto hoe ahoana angamba izy zareo fa ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe nitondra nakany amin'ny fieritreretany fitondram-panjakana ohatra hoe narongy zany manao ny asany société civile resahako zay ny asan'ny société civile zay koa zany tsy misy miaino zay raha ohatra ka tsy miteny ny société civile fa izahay dia atao hiteny ary ny zavatra teneninay dia vokatry ny fanadiadiana zay ataonay misy moa ohatra ny alliance voargasy zay tena manao ezaka miditra lalina mihitsy amin'ny fanenjehana an'ireny olona manondrana antsokosoko no are-pirenena ohatra ny sokatra fa misy koa ohatra nay zay manao fanadiadiana mamoaka rapport d'enquête tarehimarika samihafa izy daholona moa zany ny olona impliqué na public na privé amin'ny resaka kolokolo ohatra amin'ny arena kibony tany volamena na safira na torté etc aiza ny toerana tena misy azy etc etc zay zany le fanadiadiana hoe iza ny olona impliqué aiza ny toerana tena misy an'ilay kolokolo iza ny firenena tena fanondrana antsika be indrindra nireo arenantsika reo satria le izy araka ny voalazako teo fanadiadiana nataonay dia tena un peu ciblé zany hoe tena hoe arena anankiray izay makaikaiky angamba ny vahoaka malagasy hoe tsy rariny raha
manana stockna volamena ohatran'izao tsika amina toerana anankiray nefa 27 kilo 30 kilo fotsiny déclaré alors que les pays izay anisan'ny destination finale n'ilay arentsika milaza fa zao ny arena voarainay avy any Madagascar tamin'ny taona ray ohatran'izao. Fa io ihany koa le fiadina mbola miverina any amin'le resaka tany ihany tsika fa arena kibony tany andray no fandraindray ihany reo zany hoe le lalàna antsika koa ve aloha fahitany transparency international initiative Madagascar fanahaka ihany amin'ny zavatra misy aloha raha resaka hoe problème minier nefa ny resaka foncier ihany koa le izy tany dia ambanin'ny tany. Le lalàna manko mampanahirana be mihitsy ny miresaka anazy satria reo zay manana fahaizana mikasika ny lalàna zany dia milaza fa ny lalàna antsika dia anisan'ny lalàna feno sady anisan'ny tsara eran'izao tolo zao. Misy ny lalàna sasatsasany zay tokony ho actualisena fa nefa raha ny lalàna taty arerina zany dia be dia be ny lalàna nataony firenena ohatran'ny Madagascar zany. Raha ny fahitana anazy tsy voatery tsy le lalàna loatra indraindray ny tena mahatonga n'le kolikoly amina sehatra anankiray fa le volonté politique mihitsy sy le structure misy ao anatin'le firenena mihitsy ny mila jerena amboarina. Zany hoe na ny vahoaka zany na ny fitondrana sa tokony hetsika daholo ny tompony tokony arony azy mo ny mpitondra tokony haka ny responsabilité zay tandrify azy. Fa ny resabola volam-panjakana ny resahantsika eto anisan'ny idiranareo koa io ary io tena resa be mihitsy io tatoato mihitsy ary moa io resa be atraiza aloha zao nandraisanareo anjara ao anatin'izay le hoe fanairana tsy fanekena zavatra ray ny resabola moa le hoe transparence sur la rémunération des gens publics zay le anaran'ny tetikasa l'initiative andraisinay alanatsiny amin'ny teny vahiny natonganay naka ny initiative io rehefa namoaka zay nlay miverina am'le teo le indice de perception de la corruption dia nieritreritra zany ny technicienne hoe misy ifandraisany ve ny tahany kolikoly zay miarantsy eto Madagascar sy ny karamandreo olo-panjakana na mpiasa-panjakana ambony sy ny mpiasa-panjakana rehetra zany eto Madagascar moa ve ambany loatra le tahany karama ka izay mahatonga ny mpiasa-panjakana manao na voasarika anao kolikoly. Izay no natonga anay zany nanao ny fanadiadiny hoe andao tsika mba hijery anadiady mikasika an'izay karama ny mpiasa-panjakana na ireo olom-boafidy na rehefa mandray vola zany volam-bahoaka zay. Izay tompo natonga ny transparence internationale nanao fanadiadina nanao débat public niaraka amin'ny citoyen na olo-tsotra na olo na iza mba hijerena hoe atraiza moa ny fomba fijerin'ny vahoaka tsotra teto Antananarivo aloha zany tena nanaovana anazy mikasika an'izay fangaraharaana amin'ny karama ny mpiasa-panjakana na reo olom-boafidy eto Madagascar zay. Fa inona tena makarary an'le olo-tsotra? Voalohany aloha zany raha toko hoe baingoko faran'izay tsotra le izy mba azahoan'ny mpiaino anazy dia ny fisiny reto hoe statut particulier reo zany zay mahatonga frustration voadona satria misy zany mpiasa-panjakana voilà fijery mitanila satria misy mpiasa-panjakana zay samy nivoaka tamin'ny école anankiray catégorie mitovy échelon mitovy année d'expérience mitovy nefa ny vola raisiny tsy mitovy. Raha ka ohatra zany hoe misy ny corps sasany mampiasa-panjakana anazy dia mandray izy 14,000 ariary. Misy nefa mpiasa-panjakana zay mitovy grade aminy noho n'ilay fisin'ilay hoe statut particulier amin'ilay corps zay misy anazy zay dia mandray afolo eny zany hoe raha 14,000 zany misy mandray mihoatra ny 100,000 ariary amina rubrique na indemnité na avantage anankiray. Reo zany misy fitongilana araky ny voalazanao teo zay anisany mety angamba mety ho zay miteraka kolikoly ho an'ny mpiasa-panjakana miasa amina sehatra anankiray satria mahita ny sasany izy zay mahazo an'ilay avantage ao anatin'ny lalàna zany hoe voafehin'ny lalàna tsy mangalatra izy fa misy nefa tsy mahazo an'izay avantage zay mety miteraka an'izay frustration na hoe fomba fijery mitongilana zany amina koro anankiray amina fanjakana. Voajeran'ny le olo-tsotra ihany koa ve ohatra hoe karamandreo député solombavam-bahoaka reo voaresaka tena voaresaka fa ny olana manko dia zao raha jerenao ny lalàna zay azo télécharger na amina Google na etc na rehefa manatona
toeram-panjakana zay manana ny fahefana mikasika an'izany dia fantatrao anie le izy fantatrao hoe ohatrina moa zany karamana député ohatrina ny karamana ministre ohatrina ny karamana prime ministre voalohan'ny république fa misy a le avantage spécifique any ny tena miopapana zay tsy fantatra tsy fantatra mihitsy tsy fantatra fa izy ihany no mahafantatra anazy reny zany a no zay moa ny laza tao anatin'le fanadidinina atao hoe tokony mbola arina ny olona koa mi-encourager ny transparence zany hoe tokony isy fanadidina tokony mbola hatao mikasika an'ireo avantage spécifique reo satria any ny tena misy an'le fitongilanana zany zay mety miteraka kolikoly ho amin'ny mpiasa-panjakana. Ino moa zany fiara, lasantsy, inona daholo le mihoatra? Aka ohatra hafa mihitsy misy zao a rubrique anankiray zay atao hoe 508 zay zany le rubrique io rubrique io a compensation na IRSA ho an'ny mpiasa-panjakana zany hoe nisy fotoana azavakely izy nisy fotoana zany ny fitondram-panjakana nanapa-kevitra hoe frappena IRSA daholo ny vata-karama sy ny avantage rehefa ny frappena le izy zany hoe ny appliquer ny lalàna io dia hita fa ny ena be le karama efa kely ny mpiasa-panjakana dia ozy ny fitondram-panjakana hoe andao ary ho compensena lay avantage zay ny frappena zany hoe subventionnena zany dia zay le rubrique 508 dia ohatrany hoe manaja lalàna zany izy frappeny le IRSA fa avy eo misy rubrique ampidiriny ao mamerina n'le IRSA zay tokony alohan'le mpiasa-panjakana dia io rubrique io rehefa nyresaka ny techniciana zany amin'ny mpiasa-panjakana sady tsy mahafantatra izy ahoana ny fomba ny calculena an'le izy moa ohatrany hoe frappena IRSA nefa averina ihany le IRSA amin'le mpiasa-panjakana reny zany tsy mazava hatramin'izao ho an'ny sasatsasany hatramin'izao dia zay zavatra zay zany mila tokony azavaina hoe ahoana moa ny fomba ny calculena an'ireny rubrique ohatran'ireny misy koa avantage ho ana corps zay mana statut particulier zay tokony ho jerena mba hampisy na dia hoe tsy voatery hitovy ary fa mba mifandanja zany zay avantage ho an'ny mpiasa-panjakana zay mitovy catégorie fa naniry ny olotsotra zany hoe hidiry lalina ry transparence internationale initiative Madagascar tena ho ataonareo tokoa ve efa nanao zay efa nisy étude zany nataonay ary eo ampamoahana na ataontsika hoe efa namoaka mihitsy zany zay karazana rapport d'étude mikasika an'izay transparence amin'ny fangararana amin'ny karama mpiasa-panjakana fa matevina ihany izy io matevitevina ihany fa anisany anankiray koa le tsena tsena le ataontsika zany hoe appel d'offre marché public hitantsika ny laty gazety mivoaka isan'andro tsy maintsy misy nefa ny reko fa menomenina daholo ny olona hoe rayanna ihany ny tena tompony tsena atraiza koa nareo amin'io tena mariny zany nisy fotoana tokoatra ny transparence internationale nanao fanadiadiana ary naka ka anankiray zany nandritra nyreny le hoe sommet de la francophonie reny nisy 107 marché zany no adiadiana ary nahitana tamin'izay fa eo manodidina ny enimpolo isanjato ny marché zay navoaka tamin'ireny dia misy suspicion na corruption ina moa le atao hoe suspicion na corruption ohatrany hoe misy aia zany na kolokolo zany tsy voatery hoe tena kolokolo fa hafahafa zany le fomba nanolorana n'le passion de marché dia ny sosikevitra nyvoaka zany taorinan' zay fanadiadiana zay dia hoe tokony apetraka ny atao hoe observatoire indépendant de marché public zany hoe structure anankiray mahaleo tena tsy miankina amin'ny fanjakana zay mba hijery ny fomba fanolorana fanomezana n'ireny marché public reny ankehitriny dia eo ampametrahana n'izay observatoire indépendant de marché public zay zany ny société civile izay efa andala mpametrahana ankehitriny fa tena misy io kolokolo io ve amin'ny lafiny olo tena misy sarotra aloha ny ilaza hoe tena misy na tsy misy fa matoa zany misy ny resaka dia misy zavatra tokony ho atsaraina mba hampianana n'izay hoe fisalasalana ny fisiny na tsy fisiny kolikoly amin'ny resaka tolo-trasa zany amin'ny asa-panjakana fa eo ihany koa le hoe fitantanana ifotiny mbola resabolo resaka fananatany io resaka rehetrarehetra ihany le fitantanana ho fotony moa le hoe gouvernance locale iny moa zany eo anivon'ireo commune na région
natsona amin'ny teny vahiny hoe collectivité territoriale décentralisée zany tena iasanay. Anisan'ny sehatra anankiray iasanay zao a dia ny fanaraha-maso a reny subvention avy amin'ny fanjakana makany amin'ireny commune reny. Misy resabe koa io? Nisy resabe io fa zay zany manana an'le fitaovana zay atao amin'ny teny anglisy hoe PETS na hoe public expenditure tracking surveillance hoe suivi a l'utilisation des subventions venant de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées. Mbola projet pilote ihany koa le izy a. Zay teneniko anao hoe zay tsy mijanona amin'ny resaka dénonciation fa mijery ahoana ny fomba hanampiana fanjakana mba hanatsarana ny fomba fiasany. Ny zavatra atao zany ao anatin'io initiative io dia hoe raha misy a subvention anankiray aka ohatra tsika hoe subvention amina EPP na CSP2 zany CSP2 ohatrinona le izy rehefa avy any amin'ny trésor public le izy a makany amin'ilay collectivité any amin'ilay commune zany miova ve sa tsy miova le montant. Rehefa tafiditra indray le izy a move tena nampiasan'ny commune amin'ilay rubrique zay natokana ho an'le subvention zany hoe tena hoe nakany amin'le EPP ve sa any amin'le EPP le izy a sa nandoavan'le karaha-mampiasa zay tsisy fandraisana amin'le rubrique reny zany a no analysena jerena ary amin'ny farany a misy sosikevitra na recommandation zany a ho atolotry ny société civile na reo zay niara-niasa aminay a ho an'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manatsara n'izay suivi ny fampiasana an'ireny subvention avy any amin'ny FOIB a makany amin'ny satria volam-bahoaka mihitsy ilay izy. Kolikoly voaingakaingana ihany ve izy io raha teto Madagascar sa tao ihany fa zao vo mirongatra sy tratra? Ny kolikoly angamba azo atao hoe tsy afa-misaraka amina firenena anankiray fa satria raha reo firenena 770 resahana nanaovana fanadihadiana mikasika ny tahan'ny kolikoly dia misy ny tsara misy ny ratsy ary ny akamarony a dia tratran'izay aretin'ny kolikoly zay zany hoe tsy afaka misaraka mihitsy io zany ohatran'ny olombelona ihany io tsy maintsy marary dia ataontsika hoe le aretina zany le kolikoly ozy anao hoe zao le izy vao mirongatra ve za ngamba tehiteny hoe manomboka amin'ny fo amin'ny toromasony angamba ny malagasy amin'ny alalan'ireo fiarahamonimpirenena ohatran'ny transparence internationale mba miezaka miteny mikasika ny kolikoly amin'ny firenena anankiray na hito Madagascar. Ho an'ny transparency internationale initiative Madagascar mety hatraizany faitraikany fanapotehana firenena ray amin'ity kolikoly ty resaka kolikoly ty. Kolikoly aloha zany raha ohatra aka ohatra faran'izay tsotra ho anna organisation internationale zany ohatran'ny hoe banque mondiale rehefa hanome vola izy firenena anankiray dia mijery izy ny tahan'ny gouvernance zany hoe tsika zareo manana le fitaovana anankiray ohatra zao hoe indice de gouvernance locale na hoe IGL reny matetika jereny ahafahany zany mametraka hoe zao ny fanampiana tokony homeny an'le firenena. Eo ihany resaka niveau na pression fiscale zany mba indray ho an'ny Fonds monétaire international ny mijery an'iny hoe raha izao moa zany pression fiscale vitany ty firenena anankiray ty ohatrina zany tokony homena anazy sao dia tsy tafaveriny ilay vola. Ny banque mondiale koa io resaka indice de gouvernance io tena jereny ary amin'ny fonction n'izay koa no anomezany hoe zao zany ny vola tokony homena an'le firenena. Misy firenena zao hafa mahazo hatrany amin'ny 1 million 2 million $2 na hoe 1 milliard $2 mihitsy ary eto Madagascar vola kely nomeny antsika satria ratsy le tahan'le gouvernance 30 millions ao anatin'ny 4 taona. Firenena hafa nefa 1 milliard $2 ao anatin'ny 2 taona na 3 taona anaovana infrastructure goavana zany tena hoe infrastructure structurante. Reny zany ahitana soratra hoe mbola ratsy ny tahan'ny kolikoly amin'ny arakaraky ny abetsaky ny vola omenanao zany no midika fa nyroso ianao. Anisan'ny facteur anankiray i-calculeny na i-précis définissevany zany an'le subvention na le loan trosa omena an'le firenena anankiray. Ary amin'le fiara-miasa firenena amin'ny firenena bilatéral mety misy akony any amin'le firenena anankiroa ihany koa zay. Tsika zao ohatra miara-miasa amin'ny sinoa tsy fantatro hoe mijery an'izay tahan'ny kolikoly eto Madagasikara zay fa zareo amin'ny fanampiana zay ataony amintsika. Ny zavatra fantatra aloha dia tsika manana an'le hoe IDBM zay miasa amina fampiroboroboana ny orinasa eto Madagasikara zany amélioration na climat des investissements eto Madagasikara
dia manana zareo an'ilay outil anankiray izay atao hoe doing business indicators izay ao anatin'ilay DBA io no ahitana hoe ohatra zao hoe ranome permis de travail izy ho ana olona te hiasa eto Madagasikara anankiray na apiditra ligne téléphonique orinasa vaovao izay tonga eto Madagasikara na resaka électricité reny zany ijereny na resaka permis de construire ohatra orinasa matanjaka te hanokatra usine eto Madagasikara reny nijereny firenena anankiray ohatra mety hoe telo andro dia vita zay eto Madagasikara ohatra permis de construire enim-bolana vao dia reny mampiemitra an'ilay investisseur maharatsy satria misy tana kolokolo zany ao anatin'izay zavatra zay dia zay mahatonga ana miteny hoe tena misy akony goavana ny firenena anankiray ny tana kolokolo amin'ny sehatra anankiray eo ny ligne téléphonique ny électricité ny resaka fananatany etc etc izy mila miasa aingana mampiasa vola izy ny retour d'investissement tsy maintsy calculeny ka raha ohatra izy ao anatin'ny enim-bolana miodikodina eto fotsy tsy zavatra concret dia alohan'izy izy mifindra firenena hafa itsakaketsy Maurice Seychelles La Réunion etc ho anareo ary be da be ny rafitra miady amin'ny kolokolo eo ihany nareo anatin'ny fiarahamonim-pirenena ho anareo ve ampy ny fitaovana zany hoe rafitra sy ny lalàna iadina amin'ny kolokolo ny azonay resana angamba dia tsotra voalohany tokony hamafisina ny fanabeazana ny vahoaka tsotra zany éducation citoyenne zany amin'izay adina kolokolo zay tokony tsy andrasana hoe efa misy sehatra lavitra zay vao hiresaka an'izany kolokolo zany fa tokony mbola aty amin'ny éducation de base zany dia tokony efa ampianarina n'izay ady amin'ny kolokolo zay ny zanaky ny vahoaka malagasy zay ny voalohany faharoa tokony omena koa ny atao hoe indépendance fahaleovan-tena ny tanteraka zany reny organe de contrôle miady amin'ny kolokolo efa hitakindry zareo ohatra ny bianco sy ny samifina zany ary omena fitaovana le fitaovana resako hoe tsy hoe tobile na inona fa ressource financière zany mazava tsy miankina loatra amin'izay mpitondra eo tonga eo tiako tenenina hoe satria zay le misy ny tiana resana zany ohatra hoe misy zany karazana taxe anankiray alaina amina sehatra anankiray automatika zany anjaran'ny fanjakana ny mijery anazy fa tsy tokony hoe loi de finance no vaovaina isa-taona zany azonareo ny tiako resahana zany ohatra zany resaka sigara zany dia misy etra kely avy any amin'ny sigara na alefa any amin'ny bianco na ohatra koa hoe misy ny etra avy amin'ny fananatany zany hoe jerena ina daony moa ny sehatra zay tena iasan'ny bianco dia reny zany no jerena hoe 4% ohatra zao teniteny foana misy zao ny resaka ressource minière eto Madagascar misy ny cobalt etc etc maninona moa raha mba mahazo 1% na 0,005% amin'ireny ressource naturelle reny ny bianco na ny samifina mafahany mihodina tsy miankina amin'ilay mpitondra raha tena hoe tena ametraka an'izany hoe indépendance financière amina organe de contrôle de la lutte contre la corruption tsika zay ny tokony ho apetraka ohatrany hoe fer zao ohatra fond d'entretien routier zao mba tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny vola miditra aminazy fa efa misy zany miankina fahazotony retsy mandovola voilà zay le izy tokony zay no atao dia tsika koa zany efa miroso amin'ilay hoe fisiny zay hoe indépendance amin'ny resaka justice zany teo nisan'le hoe chaîne pénale anticorruption zao tsika mankany amin'ny paka dia tokony manana an'izay ressource financière zay koa satria mifameno anie le indépendance technique sy le indépendance économique ho an'le structure ka raha mbola mahatsiaro tena zany le structure fa mbola miankina amin'le tondra fa tsy amin'ny fanjakana le ressource dia zay mahatonga ny tsy fisindro indépendance zany hoe lany fotoana eto fotsiny tsika hiresaka indépendance an'ireo organe de contrôle sur la lutte contre la corruption reo raha ohatra ka tena tsy mazava tsara na hoe tsisy dépendance amin'ilay mpitondra fa tsy amin'ny fanjakana zany lay ressource n'ilay structure sady tsy mibahana be koa ary amin'ny volam-panjakana zay mihitsy fa tonga dia mandeha automatique hoe amin'ny disons hoe misy ny impôt foncier ohatra dia mba mahazo kely ny bianco 0,05% misy ny redevance minière na ristourna minière mba mahazo izy amin'ny structure de la lutte contre la corruption za mino fa mety hiatsara ny indice de perception sur la lutte contre la corruption satria rehefa matanjaka anie le organe de contrôle mba matahotra le olona
izy fantany fa régulé ny fanjakana ny décision zay raisiny a dia zay ne mahatonga lasa le olo-pirenena tsotra foana no petit poisson no voaenjika dia voahary foana koa zany reo zay totsika hoe olona kaiky na ambon'ny fitondrana fa tokony isy zany zay système financier flux financier mazava tsara tsisy fiankinan-doha amin'ny mpitondra fa mba miankina mba tena lalàna mazava zany no apetraka mba ho fidiram-bola ndreo structure institution publique miady amin'ny kolikoly eto Madagascar. Ny teniko farany a ny société civile dia mandray anjara fatratra amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagascar. Ny vokatry ny asa ny transparency internationale raha tsy resaka raha afa-tsy ireo firenena hafa dia tena misy ohatra zao raha mijery na miaino aina manjery iraisam-pirenena tsika amintsika am'teny zao misy ka anankiray any France zay any enjehana mpitondra any amin'ny firenena Afrika anankiray zay tena misy vokany satria saisie ny fananany olona ambony zany filohanna république na vice président de la république any amin'ny firenena matanjaka anankiray ho anay ho atsika eto Madagascar ny fiarahamon'ny pirenena dia ahitana vokany raha tsy resaka ny famoahana tsokosokany reny sokatra reny tsika eny amin'ny aéroport Rivato international betsaka ny efatratra eny eto zay dia manainga ny vahoaka malagasy tsirairay avy mba handray andraikitra amin'ity ady amin'ny kolikoly ity tsy vita ny fitondram-panjakana irery le izy fa tsika rehetra miaraka no ahafahana miady sy manafoana ny kolikoly eto Madagascar. Tapitratreto koa ny Fandaharana Ambarao amin'ity andro alarobia ity. Tsara tsahivina moa fa ny vahiny ny fandaharana dia ity izany fa nitale ny Transparency International Initiative Madagascar Andriamatoa Fanohiza Claude Felomatoko. Soratoboko.